Taranja savate boxe française antanterahana ny fidianana ho an'ny eo anivon'ny komity mpitantana ny fédération mbola alany ihany ny ekipa teo aloha. Andriamatoa Solofo Pierre Rafringa izay efa nitantana teo aloha ihany mbola lanin'ireo lekipatra hitantana izany fédérationna izany iray mandritra ny efa-taona. Totosa ny zoma teo ny fametrahana izay filoha vaovao izay nandritra fotoana ihany koa nanaterahana ny fivorimbe izay nanitsina ireo pitsopitsony amin'ny lalàna mife ao anatiny ity fédérationna ity. Tamin'ny tantanany tamin'ny voalohany teo dia azo lazany hoe tratra ny fanamby ny akamarony ny fanamby napetraka fanamby lehibe indrindra napetraka tamin'ny fitantanana voalohany iny dia ny namerenana indray hoe tsy maintsy mahazo titre champion du monde indray mandeha malagasy amin'ity mandato ity dia tanteraka izay satria raha mahatatytsika dia namoaka champion du monde anankiray tamin'ny taona lasa, namoaka vice champion du monde anankiroa, nahazo médaille d'or médaille de bronze anakiefatra 70% ny résultat nahazoana médaille tamin'ny championnat du monde tamin'ny taona lasa. Itorak'izay koa ny médaille d'or tamin'ny tournoi de l'Océan Indien. Izay ny fanamby voalohany tanteraka. Fanamby faharoa tanterahana dia ny hoe fanapariahana ny championnat national dia nandritra n'ilay mandat eo zany dia tanteraka tany Antsirabe Vakinankaratra ny championnat national dia natao tao Abohenikeo avy eo ary ny fanamby manaraka zany dia ny partany amin'ity taona ity ao Toamasina ny championnat national championnat de Madagascar ao Toamasina amin'ny volana avril ho avy zao. Ny akoatran'izay moa zany dia ny fanampiana ara-pitaovana n'ireo liga dia mbasambany tamin'izao fitantanana izao ny hoe afaka mba nanome fitaovana amin'ny vatana ho an'ny liga rehetrarehetra tsy hakanavaka nanomezana an'ireo gants nanomezana anazy fitaovana zany entina iasana zany ary koa nanomezana famatsiana an'ireo liga rehetrarehetra zany. Zay zany isany fanamby ary mbola tohizana amin'ny izay fanamby izay zany. Inona zany ny tena atao hoe zava-dehibe miandry indray hoentinao amin'izao mandat faharoa mitondranao zao? Ny tena zava-dehibe miandry zany dia tsara ny mampafantatra sy mampatsiahy fa tamin'ny assemblée générale ny fédération internationale farany teo zany dia voafidy ho secrétaire général adjoint ny fédération internationale zany isika malagasy zany. Tao anatin'izay moa zany rehefa nandalo teto tamin'ny fotoanany tamin'ny herintaona ny président fédération internationale miaraka tamin'ny vice président fédération internationale nentina nitsidika ny infrastructure atsika tao amin'ny palais de sport dia nahita izy fa azo atao tsara ny fanaovana championnat du monde eto Madagasikara dia amin'izao fotoana izao efa nahazo zany ny accord de principe ny ministère ny fanatanjahantena eto amintsika zany sy ny présidente ny fédération internationale ny anaovana ny championnat du monde ny savate boxe française combat amin'ny 2015 eto Madagasikara. Zay fanamby lehibe indrindra tena zava-dehibe akoatra moa zany ireo zavatra efa napetrapetraka hatramin'izay.